Madagascar Information. 5 volana izao no tratry no mamiadany Tsinay Randrenja na i Gérard, tompon'ny trano mpamokatra Horizon sady efa niara-niasa akaiky tamin'ny Scoop Digital. Tao anatin'iray volana nefa dia niomby ny aretiny ary mihasarotra amin'ny fitsaboana ka tsy ampy intsony ao am-pelantanan'ny fianakaviana satria efa nitapitra isan'ny maro ny vola lany. Manoloana izay indrindra dia nisy ny fiarah-mientan'ireo mpiara-pisehatra eo anivon'ny tontolon'ny sarimihetsika malagasy androany hoentina hanampiana azy noho ny havesatry ny saram-pitsaboana. Tsy ny mpanao sarimihetsika irery ihany anefa no antsoina hiara-entana fa entanina avokoa ny isam-batan'olona toy ny mpankafy sarimihetsika malagasy, ny mpanakanto ary ireo rehetra mahalala tanana. Ho an'ireo izay maniry te hanampy an-dranjenja ary dia ity ny laharana ahafahana mandrotsaka vola, ka ho an'ny M vola dia ny laharana 034 08 000 50. Ho an'ny Airtel Money kosa dia ny 033 06 000 50. Anjarantsika indray izao no manome tanana raha antaonany maro izy namaly antsika satria mbola ho ela ny fitsaboana. Isy ny hetsika ho tanterahana eny Coliseo Matsontjombe ny alahady 17 ny volana novambra ho avy izao ka iantsoana ireo mpanakanto izay resy lahatra. Marihina fa nanolotra vola iray tapitrisa ariary ho an'ny fianakaviana ny ministeran'ny kolontsaina ho fiarah-mientana amin'ny samy malagasy. Marihina fa nanolotra iray tapitrisa ariary ho an'ny fianakaviana ny ministeran'ny kolontsaina ho fiarah-mientana amin'ny mahasamy malagasy. Anatin'ny tsy fahasalamana sy ny fahasahiranana toy izao no tokony hijoron'ny malagasy namana tapaka ary indrindra izay rehetra niara ny aina sy ny riaria tamin-drandrenjy. Ao anatin'ny tsy fahasalamana tokoa izy dia manentana izahay ny vahoaka rehetra ary ny irariana mba hahazo fahasalamana satria ny aretina izay mahazo amin'izao fotoana izao izay tratran'ny homamiadana amin'ny Tsinay dia sarotra ny fitsaboana ary mila vola, mila fanampiana izany. Tsy hoe ny marary rehetra no afaka tanterahana fa arak'izay azo tanterahana no atao. Ary ireo namana izay mijoro amin'izao fotoana izao dia ireo izay tao anatin'ny tontolon'ny sarimihetsika sy ny zavakanto no manampy azy. Ny azonay ambara angamba dia manentana ny vahoaka handrotsaka izay fonao ao anatin'ny compte anankiroa ireo amin'ny vola sy ny Airtel Money mba ho fanampiana ny fianakaviana amin'izay tsy fahasalamana izay. Tao anatin'ny 5 volana no narariny ary tao anatin'ny 2 volana ny tena hoe ny amafy ny omby ny aretina mazava ho azy fa efa maromaro ny fandaniana sy ny vola lany ny fianakaviana tao anatin'izany. Madagascar Information.